Nisy ny hetsika didipotra faobe izay nitanterana Tetsabe Tongolo vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny Rotary Club Anosy sy ny Rotary Acta Ankoay ary ny tafika malagasy no nahafahana nanatanteraka izany. Fomba fanaon'ny malagasy ny famarana ireo ankizilahy kely ary niarany sala ny karakara hetsika didipotra faobe teny Betongolo ny Rotary Club Anosy sy ny Rotary Acta Ankoay niaraka tamin'ny tafika malagasy androany. Mirindra ary maharitra tokoa ny fiara-miasa ny Rotary Club Anosy niaraka amin'ny Rotary Acta Ankoay sy ny tafika malagasy. Toy izy ao ary maharitra le izy satria tsy voalohany izao hetsika iarahana izao. Mahasamihafa kely azy tamin'ity taona ity dia avy amin'ny tafika malagasy mihitsy no niaingany ny hetsika tamin'ity taona ity. Izay no nasamihafa satria teo aloha dia ny Rotary no action filazana azy no nitondra ny hetsika dia niantso ny tafika malagasy. Fifaliana tokoa mahafarana tokoa zany satria zany ny proof zany no niantsony ny tafika malagasy anay tamin'ity taona ity fa nahafapo ary tsara nitohizan'ilay fiara-miasa. Tsy adinony avy anivon'ny tafika malagasy ny nirarosoa ireo ankizy vita soavana. Amin'ny finoantsika malagasy moa dia dingana anankiray irosoana amin'ny mahalihilahy ny didipotra ka dia mitsodrano amin'ireo ankizilahy izay ataon'izany androany ho lehilahy tokoa, ho lehilahy ho reharehany dinosity ka ho afaka handray ny adidiny sy ny andraikiny ka hitondra ny varabrikiny ho fampandrosoana ny firenena. Roapolo mahery ireo zazalahy kely vita soavana androany na dia noheverina ho maro kokoa raha ny tonga. Ny andro moa efa manomboka mahafana raha teo ary efa nanatanteraka didipotra faobe ihany koa ireo fokotany manodidina. Voalaza fa matotra ny fiara-miasa eo amin'ireo mpikarakara ny hetsika. Anton'ny fisian'ny androandroany dia voalohany aloha fanamafisana ny fiara-miasa anay izay efa nisy hatramin'izay izay voafaritra ny protocole d'accord tamin'ny le 21 février 2004 ary mbola mitohy hatramin'izao. Io zany mbola eo amin'ny lafiny projet foiezaka fotsiny io, activité sociale sy activité de préservation environnementale no fiarahanay matetika ao anatin'io projet foiezaka io. Nisy ihany koa moa ny fizarana vatomamy sy kilalao an'ireo ankizy ireo. Raha tsy aivina dia fikambanana mpanao asa soa ny Rotary sy ny Rotary Acta. Ny Rotary aloha zany voalohany indrindra dia fikambanana mpanao asa soa tafiditra ao anatin'ny fahasalaman'ny zaza, reny sy ny zaza zany ny didipotra. Tsy ny hoe ny Rotary na ny Rotary Acta no safidy fa le izy zany fiarahamientana tamin'ny tafika malagasy araka lefa voalazan'ny colonel teo maimaimpona le izy ao anatin'ny fotoana fanaovana ny didipotra na dia fa hoe somary taratara ihany aza amin'ny volana aogositra. Ny hetsika ho karakarain'ny Rotary Acta Ankoay manaraka dia ny fizarana fitaovam-pianarana ho an'ny EPP Anantanety Behivato.